ny miasa aminy na tsy hain'Andriamanitra ny miditra tsy hatraminy de vitan'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Ka io no natonga anay nametrahan'Andriamanitra ny te loha hevitra ngeda be ty manao hoe mila miakatra amin'ny resy ara-panahy ambonimbony kokoa ny olona tsiraray avy zany. Raha misy zavatra ataonao zao ka namorona zavatra anankiray ianao de tsapanao hoe tsy vitanao hatramin'ny farany le zavatra. Raha mpianatra ianao zany ka le manamboatra boky dia amin'ny fotoana rehefa manamboatra boky ianao dia misy zavatra ohatrany tsy vitanao zany mihitsy, misy zavatra tena tsy hainao mihitsy ny manao azy, de reny le ekarana amina resy ara-panahy ambonimbony kokoa. Zany hoe ny ara-panahy zany, ny resy ara-panahy ambonimbony kokoa la ny fafenon'ny fanahy masina, la le fafenon'ny herin'Andriamanitra, dia mahatonga antsika zany olombelona avita zavatra zay tsy vitanao. Zay fandresahanay teto ny hoe miakatra amina surnaturel, tsy mijanona eo am'ilay naturel fotsiny zany ianao fa miakatra am'ilay surnaturel ianao. Dia ny ahafahana miakatra am'zany anefa ry havana de tsotra be, tsy maintsy miditra ao amin'ny tontolo ara-panahy ianao aloha. Zavatra nefa nifampiresahako tamin'ny mpiara-miasa sy ny fiangonana tamin'ny sabotsy lasa teo de hoe mila olona tena ara-panahy Andriamanitra, mila olona tena ara-panahy Andriamanitra. Zany hoe itsika mpanompon'Andriamanitra zay mivavaka manara-dian'i Jesosy Kristy tompo manompo an'Andriamanitra io de tena tokony atsapy ianao fa olona ara-panahy ianao, olona ara-panahy ianao fa tsy ara-nofo. Ny voalohany am'zany dia eo amin'ny fiainatsika, eo amin'ny fiainatsika mihitsy de manomboka mahatsapy ianao hoe ianao ange tsy ara-nofo fa olona ara-panahy. Ka rehefa mandinika zavatra ianao na manapa-kevitra amina zavatra anankiray ianao de tsy tonga de manapa-kevitra maimaiky fa mila miditra ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ahoana le fiditra ao amin'ny tontolo ara-panahy? Dia mazava be fa mana foana ny fisainana maha-olombelona aloha ianao voalohany, mana foana ny fihevitra maha-olombelona aloha ianao faharoa, ary ny fahatelo dia miditra ao amin'ny tontolo ara-panahy ianao. Ka io tontolo ara-panahy io no mitondra anao, misintona anao, mampiakatra anao ho any amina resy ara-panahy zay tsy mbola nanananao, tsy mbola nisy teo amin'ny fiainanao dia ny fanahy masina no mitondra anao any am'zany. Jereo tsara ny ry havana ny tantara ny tantaran'ny apôstôly foana moa no matetika miverimberina eto zany satria dia avy nanandro ny Pentecoste ny andro, dia ny apôstôly no nahita an'zany filatsahan'ny fanahy masina zany voaloha teto ambonin'ny tany, ny apôstôly. Dia rehefa nidina tamin'ny apôstôly ny fanahy masina zay lazain'ny baiboly hoe tam'zany fotoana zany tao amin'ny fitoerana iray izy rehetra, tao amin'ny fitoerana iray izy rehetra de nidina tamin'izy rehetra ny fanahy masina. Nisy karazana feo tampoka tonga avy any an-danitra, marihana zany fa feo amin'ny fanahy masina io, ny fanahy masina niteny io, Andriamanitra napidina ny fanahiny zay niteneny tamin'ny tenenin' Jesosy Kristy tompo hoe mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy zany dia andefa ny mpananatra na ny mpampianatra ako de ny fanahy masina zany. Izy no hampianatra anareo sy hampatsiahanareo ny zavatra rehetrarehetra hozy izy tam'zany. De tonga ny fotoana tamin'io andro ny Pentecoste io, nidina ny fanahy masina de niteny tamin'ireo apôstôly reo, nisy feo eno avy any an-danitra. Fantatry ry Petera tsara fa tsy feo avy any ambanin'ny tany zany hoe feona devoly, fa feo avy any an-danitra neny tam'zany fotoana zany, de nidina ny fanahy masina ary tam'zay fotoana zay de zao nisy feo nanakoako tao anatin'ilay toerana niangonan'izy rehetrarehetra, ary tam'zay fotoana zay de nidina ny fanahy masina naka lela, endrika lela mitarena afo, zany hoe ohatrany hoe lelan'afo zany, lelan'afo kely mirehatra teo ambony lohan'ny apôstôly, teo ambony lohan'ireo mpianatra rehetrarehetra reo dia niteny izy ireo ary ny fiteny tamin'ny fiteny tsy mbola hainy, fiteny tsy fantany. Ohatra hoe misy fitenim-pirenena tsy hainao de nampitenen'ny fanahy masina tam'zany fitenim-pirenena zany ianao, mety hoe tsy mahay mi-speak English ianao, mety hoe tsy mahay miteny frantsay ianao, fa rehefa tonga ny fanahy masina nidina de niteny tamin'ny fiteny samihafa reo apôstôly reo zay nampiteneny ny fanahy masina azy. De hitanao zany fa nanomboka teo am'zay ry Petera de nisy fiakarana, nisy fiakarana resy ara-panahy zay nidepassen'ny Petera mihitsy le izy mafanafana raha be, izy le mafanafana fo be. Oh Jesosy raha ianao ary io dia atsoy eny aminao atsoy ho tonga eny aminao ary raha tena ianao marina io. De nandeha teny ambony rano nge Petera, fa rehefa tonga teo ambony rano Petera, tampotampoka teo letiky Petera, ary rehefa letiky Petera niantso vonjy izy. Nisy fotoanany ray ry Petera tao anatin'ny sambo kely,
tonga ny tafidrivotra sy ny onjan-dranomasina safotofotony ny ranomasina miatso vonjy Petera. Mpampianatra vonjeo fa maty isika, vonjeo fa maty izahay. Hozy navaliny Jesosy hoe aiza moa ny finoanareo ry kely finoana, aiza ny finoanao ry kely finoana, satria mazava be ry havana, tsy mbola niakatra tamin'ny refy ara-panahy, tsy mbola niakatra tamina dimension ara-panahy ambonimbony kokoa ry Petera tamin'izany. De rariny izy raha nanana toetra tahaka an'izany. Betsaka amintsika kristiana ange manana toetra ohatran'izany. Misy zavatra tsy inonao an'Andriamanitra zany. Hozy ianao hoe raha ty adiko ty pasteur Michel, raha ty adiko ty sy ty olako ty tsy vitan'izany Andriamanitra torianareo zany ny mamana io. Satria hozy ianao hoe tena resaka centaine de millions nge pasteur, centaine de milliards nge pasteur ny zavatra resako e. Ahoana pasteur ny impossible amoahana ny conteneur roapolo mitsoka bloqué ao amin'ny douane-nao, ao amin'ny port ao, ahoana ny amoahana an'izany? Misy taratasy tsy possible mihitsy ny règle rehefa Andriamanitra mandray tanana miaraka amin'ny fanahy masina, miakatra amin'ny refy ara-panahy fotsiny ianao raha kristiana ianao mahenao. De tsy ho trosa io ny problème, tsy ho karazana korotana tokantranonareo mivady mahatonga anareo mivady tena amin'ny korotana io, tsy io ny tena problème. Ny tena problème de ianao tsy mety miakatra amin'ny refy ara-panahy ambonimbony. Misy kristianina nge ka tsy mety sitrany e, aretina miverimberina foana e. Rehefa metrahan-tanana izy de sava io, rehefa miditra ny am-piangonana izy milamina io, fa rehefa tonga ny an-tranony izy de miverina io aretina io. Rehefa manomboka misy zavatra mampietsika ny fony, matoseny fony, de metsika io aretina io, de miverina palpitation izy, misy aretina mahazo azy. Tena miteny aminao a, ny antony reny mahatonga an'io tsy mety mialatra amin'ny fakana, tsy ampy ny refy ara-pananao. Ary zany ny tsoko atsika mpanompon'Andriamanitra, mahatsapy ianao maimaina, tsy mahavita mivavaka tsony, tsy mahavita mamonjy alim-bavaka, eninao hoe ohatrany manomboka resy zany ianao, isaky manao zavatra de resy ianao, isaky manao zavatra de mivoaka ny didim-pitsarana amin'le tany, ady lovo, ianao ny resy. Tsy ianao hoe ampiakatra any amin'ny fitsarana avo aranga, ampiakariko amin'ny amboniny ray amin'ny ambaratonga ambony. Raha mbola ampakatra eo amin'ny ambaratonga ambony ary ianao mbola resy foana ianao, raha tsy ny ara-panahinao miakatra. Misy olona tena resina famisaviana, resina blocage, resina asana devoly, nefa ny teny Jesosy teny laza. Indro meko anareo ny fahefana, hery ny fahefana, andresenareo ny hery rehetra nanany fahavalo, ka tsisy ampaninina nareo akory zany. Efa niraisinao ve le hery sy fahefana? Efa voaray anao ve le hery sy fahefana? Efa ao aminao ve le refy ara-panahy? Io ohatran'ny miaramila ihany e. Miaramila de mandeha amin'ny isany ambaratonga. Misy ny aty amin'ny homme de troupe, miakatra amina sous-officier, miakatra amina officier maro samihafa, de samy manana ny gradiny sy ny galonany reo olonareo, ka zay ambany grady tsy maintsy mitoraka salia amindreo ambony grady rehetrretra eo. Raha vao problème ny mbola ambony grady noho ny ianao, mbola ambony noho ianao, ny refy ny ara-panahiny problème sy ny ara-panahiny olona, tsy maintsy resy foana ianao. Fa hoy izy teny Andriamanitra teo, zay nivakitsika tao amin'ny Salamo telo amby telopolo andiny fahasivy teo, de milaza manao hoe fa izy no niteny de ary zany, izy no nandidy dia nitoetra mafy zany. Jehova mahafoana ny fisaina ny firenena samy hafa, mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy. Tanao zany, ianao mietreritra hoe misy zavatra andrasanao any Allemagne, misy zavatra andrasanao any Paris, misy zavatra andrasanao any ampitan-dranomasina any amin'ny fianakavinanao any ampitan-dranomasina, tampotampoka eo ianao, rehefa tsy ampy ny refy ara-panahinao, eninao le olona tany ny antso, nanao appel vidéo izy, nanao appel vocal izy, tena miala tsiny kia, fa ohatrany tsy possible ndray a, le andefasako an'le vola le ndraiky ao ampiasainao le 40 millions iny, ohatrany tsy possible ndray a, fa ohatrany misy sakatsakana kely. Ny antony tsotra, tsy any amin'le olona any ampitan-dranomasina ny olana, fa any amin'le refy ara-panahy ao anatinao. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe io tsenanao tsy mandeha io ranabavy, raha zanak'Andriamanitra tsika tokony ny atsika ny miavaka avako ny manompo sy ny tsy manompo. Fotoana hitahin'Andriamanitra atsika zao, ny aizina manarona ny tany, ny espity manarona ny firenena, aminao zay mahita io ny mpisahan Jehova ny voninahiny. Fa maninona ianao tsy mpisahan Jehova ny voninahiny, maninona tsy miposaka aminao ny voninahitran'Andriamanitra? Satria ianao tsy ampy ny fanahy masina, satria tsika tsy ampy fifandraisana amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. De eo le mahatonga an'le olana foana hatramin'ny fisainan'ny olona, le fisainanao netrehitra zany ray de anangana an'izao, be de be moa no mirehare. Ny teny Jesosy manao hoe aza mirehare ny apitso ianao, na de ny avoaka ny anio raha tsy fantatro akory.
Ozana hoe zany ray aloha za tsy miraharaha zay fivavahana zany, za zao mampitombo volany ihany ataoko, mampitombo ny arenanay, zay ny fiainanay nge mbola milamine, zay mbola mety inona moa ny idiranay amin'ny ny olantsika manko mieritreritra fa hoe ny tena ilana an'Andriamanitra de problème ihany. Zany koa ne mahadiso hevitra antsika malagasy mahadiso hevitra antsika zany ny ilana an'Andriamanitra de amin'ny fotoana anao misy problème sy marary ihany, satria matetika tokoa aloha de zany ny antsoina eto zany ny antsoina eto, olona marary, olona resin'ny fiainana, olona potika, olona rava, boka nitrosan'olona, zany ny antsoina eto. Fa zay ny teny aminao, tsy ny olona ohatrareny ihany koa no mila an'Andriamanitra fa ianao mahita io, ianao mbola mandeha tsara io ny businessinao, mandeha ny karerana vaty, mbola mandeha tsara ny fanodonana ny resaka business-na ino ty izy teo, lavanilina ny rehetrarehetra sy nizay ataonao, ny jorofo hoe ny karazana zavatra ataonao reny, ianao mbola mandeha tsara io ianao no mila an'Andriamanitra. Fa raha sanatria mivava bloqué eo io ka mitsika io tatana fanahy mametra io ianao, eo am'izay ny zava-doza, hitanao, eo am'izay ny zava-doza. Ary be de be ny milliardaire, multimilliardaire, millionnaire mitsofoka ao anatin'izao fivavahana zao, satria ny antony de tsotra, efa tsy millionnaire tsony izy arak'le fijerin'ny olona azy, fa olona efa ary ambanin'ny 4 milliards. Ranomanitra sisa mamofona tsara be ohatry ny fofona ranomanitra da mpanan-karena miaratsina fomba fiteny fa ranomanitra bosy fa ny ao anaty ao efa tsisy tsony anatin'ny portefeuille efa raha fa raha misy any 5,000 miforiporitra sisany ao. Gasoil na fiara tomobile rehefa ifampitediavana mihitsy fa izy fotsiny mbola mitaingina 4x4. Azonareo izy de ianao miandro hoe andrasanao potika ny fiainanao, andrasanao miletika ianao zay vao mitady famonjena aminy pasteur Michel sotomy am'tady mba hiakatra ato anatin'ity lavaka ty, de zay misintona anao. Fa za ty ampianatra anao hoe ianao mbola milamina tsara io ny fiainanao, ianao io de ianao io mihitsy ny mila an'Andriamanitra zao, ianao io mihitsy ny mila miakatra amin'ny ray fiara-panahy ambonimbony kokoa ianao. Misy amitsika zao mahainao na amangin'ny fanahy masina zany, mahita ianao manana projet ianao, misy karazana fandarana voray anao avy any amin'ny ministère, fa ianao no mena an'io marché io, ianao no mena an'io marché io. Tampotampoka io anao na eno sisondresaka fa hoe ohatra no anile indray hony, ohatra ny tsotraikitra indray hony io zavatra io, tena miteny aminao ary havana, satria ianao vao naheno an'io de faly ianao, fa ianao tsy nanakina an'io tamin'Andriamanitra. De be ny olona miletika sy potika am'izao satria tsy ara-panaka, tsy ara-panahy fa ara-nofo, mandeha amin'ny ara-nofo. Ny ao am-po de hoe za raha mpanankarena, za raha manana zao milliard, za raha manana zao million, de mampalahelo amitsika raha manana zao million ianao tsy mba misy resaka momba an'Andriamanitra mihitsy. Manahoana ny fiangonan'Andriamanitra ny ambanivohitra, azany antsasika rehefa tonga ny andron'ny Pentecoste ohatr'izao nge de mandeha makany an-tanàna daholo ny zanak'ampelezany, ary ndany ianao makany tanàna ny zanak'ampelezana eto, ndana mba jereo ny fiangonana any ambanivolo any, ndana mba tohaniny asan'Andriamanitra, tsy manohana moa zany, ndana mba mandeha makany mba hampio pasteur, mba hampio le ino ty izy teo ny presbytère, hampio ny katesista ao an-tanàna ao, fa misy zavatra ilainanao mba faly eriny any an-tanàna any hoe manana zanak'ampelezana aty Tamatavy, aty amin'ny ville Tamatavy aty, mba faly izy hoe mba ho avy ianao amin'io, hitondra voka dehibe, hitondra vokatra fanao isan-taona. Ianao nefa variana am'izay sy taty fotsiny miaraka amin'ny trano vato sy ny rehetra rehetra, fa za tena miantso anao, mila olona ara-panahy Andriamanitra. Ary zany ry havana ny mahatonga na miteny amitsika manao hoe tsy maintsy miditra am'ty asan'ny apôstôly ty tsika. Jereo tsara ngeny asan'ny apôstôly, le asan'ny apôstôly vakitsika teo, asan'ny apôstôly 2:1 ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lay antitrareo anofy, ary ny mpanompoky nalana vavy dia andatsahako ny fanahiko am'zany andro zany ka dia aminany izy. Hitanao, be de be ny kristianina tsy manana tsy mandray fanomezam-pahasoavana, kristianina pokaty, kristianina tsisy nininona, any ka imezan'ny olona. Raha ohatra anareo zao mivavaka aleonay tsy mivavaka, za tena mampianatra an'zany, ianao mpanompon'Andriamanitra io, raha tena feno ny fanahy masina ianao, na ny olona mifanakaiky mipetraka aminao azy, na ny olona mifandray tanana aminao, de maheno fa misy hery avy any anatinao, misy fahefana avy any anatinao. Ary reo olona mamosavy zay mahatonga na miteny tsy tokony ianao ny atahotra mpamosavy, ny mpamosavy ny tokony matahotra anao. Za hitanao io tena imbetsaka anisy nandatsabaratra, satria tsy moramora aloha mitoro ny tenin'Andriamanitra amin'ny famarina, de be ny tsy mahazaka famarina. Imbetsaka anisy nandatsabaratra fa mahafinaritra tsy ny tenany vo, tsy zany vo fa ny zavoka ao atokotany, fototra zavoka, fototra manga, tonga de vaky mitritra roa, satria tsy zakan'ny olona le famarina ny tenin'Andriamanitra torina. Misy amitsika miditra any am-piangonana, fa ianao miditra any am-piangonana io mbola ara-nofo, na ny fonao ary tsy voafehanao. De misy fotoana ianao mody miteny manao hoe raha za taloha iny tam'za mbola tsy mivavaka de tena nataoko an'izao, taloha nge ianao ara-nofo,
fa ianao zay efa niditra ao anatin'ny lalam-pamonjena nandray Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, efa ara-panahy ianao fa sao de tsy fantatra hoe ary rehefa miresaka tsika de tokony resaka zava-panahy ry havana any amin'ny orinasa any. Ianao rery mivavaka ao anatin'le orinasa ao na mivavaka alady na mivavaka sabotsy, manompo an' Jesosy Kristy, ny olona manompo an'ny Andriamanitra ivavahany, fa ianao mijoro hatramin'ny farany hoe ianao ara-panahy. Aza menatra, aza matahotra mijoro, aza matahotra mijoro fa mpivavaka ianao, fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Zany ange ny fanontania, ny antom-pahavelomana eto ambonin'ny tany ve mba misy tombontsoa an'Andriamanitra? Mba misy tombontsoa an'Andriamanitra ve ny antom-pahaveloma atsika eto ambonin'ny tany eto? 70 taona ianao zao ranabavy, ray aman-dreny be, 7 taona ianao zao, 20 taona efa manomboka le matanjaka ao anatin'le tena force anao mihitsy ianao zao. Fa ny fanontaniana, ny antom-pivelomanao eto ambonin'ny tany eto ve mba misy tombontsoa an'Andriamanitra? Be dia be ny mampalahelo, efa potika ny fiainany vao mitady an'Andriamanitra izy. Soroko an'Andriamanitra nisy mpanompon'Andriamanitra iny joroba-volombelona tamiko tamin'ny alahady lasa teo. Ozy izy manao hoe pasteur, tadidinao ve zaho izy teny amoron-dranomasina izy nahita, tadidinao ve za pasteur ozy izy? De teo moa satria maro be le olona hoentina mbavaka sy raisina ao amin'ny braosiny andehanana any an-trano reny misy fotoana de tsy tadidy, ohatrany tsy tadidiko ianao ranabavy. De zao ny teny, za pasteur le anabavy, nisy aretina ny vatako, de nisy fotoana bloqué be ny fiainanay, tatrana blocage ny fiainanay, tsy nety nandeha misy, de nivavaka tany amin'ny pasteur, tao amin'ny fiangonanareo, de nentin'ny pasteur mivavaka, de nisy fotoana nisy torohevitra sy torolalana nameny pasteur tamin'ny soratra masina, de nitanterahanay, de am'izao pasteur mahafinaritra fa nitahin'Andriamanitra zay, dia hitahin'Andriamanitra zay. De zao pasteur ozy izy hivarotra an'io 4x4 io netiny teo amoron-dranomasina teo le 4x4. Ka raha mba mety pasteur mba kasio kely io 4x4 io de mba hoeto ambavaka mba ho lafo pasteur. De zao moa ny tenin'le ramoseo hoe satria taorianan'iny pasteur de mividy fiara anankiroa zay, Sprinter anankiray de ty 4x4 ray ity anankiray. De mahagaga sy mahatalanjona hoe misy olona zany rehefa tena mandray le fampianarana sy makatolo le fampianarana, manaiky le fampianarana sy taridalana, satria raha miresaka an'izany ange ry havana zao tsy miresaka anaram-piangonana e, hoe hivavaka aty aminay aty, ary za tsy mba manery olona hivavaka aty aminay zany, fa satria tanao tsarovy tsara ange ny olona tsona eto de olona be de volo délivreny, hivavahany, mihetsika tromba, miala ny trombany, miala ny fanahy mamatotra azy, miala ny fanahy fijangajangana, miala ny fanahana mampitonga azy mitoroka zava-mahadomelona. Am'izao ndray moa misy an'ity roro ty, délivrena daholo hialy reny rehetrarehetra mba hatonga ny tanoratsika mba ho tanora vanina, mba tanora tena ho avy ny firenena sy ho avy ny fiangonana. De hitanao zany ny olona tsonao délivrena. Fa misy fotoana ny olona mietrehitra hoe pasteur clientélisme nareo ohatran'izao sy ohatran'izao, nareo olona be de be ny zavatra resan'ny olona, fa za raha miresaka an'izany tsy miresaka ny anaram-piangonana koa. Ary betsaka ny olona tsy mivavaka ato amin'ity fiangonana ity miara-miasa amin'ny pasteur Michel. Betsaka ny fiangonana mampiditra anahy any anatin'ny fiangonana misy azy, betsaka ny fiangonana mpanompon'Andriamanitra pasteur mila hevitra, mifampizaratra kefy amin'ny fampona sy amin'ny asan'Andriamanitra, satria ny tanjona de ray, fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, fitoriana ny tenin'Andriamanitra raha lasana bavy manana. Ka zany mahatonga an'Andriamanitra te hilaza amintsika am'izao andro farany zao no andatsahan'Andriamanitra ny fanahiny, andatsahan'Andriamanitra ny fanahiny, ka ny mpanompony na lahy na vavy dia andatsahan'Andriamanitra ny fanahiny. Lesona tiako ampitaina zany amin'ity androany aty de zao hoe mila mandray ny fanahy masina ianao, ary mila feno ny fanahy masina ianao. Fa ao anatin'io fafenon'io no andraisanao tari-dalana, andraisanao toro-hevitra tsy eritreretinao. Be de be neny nampiasa vola zao, manomboka efa tsy mety tsony zavatra ataonao io. Ozy ianao hoe teto zay no mivarotra hatram'izay ka hatramin'ny andron'ny dadabeanay pasteur de ty labotiky ty zay no nandovan'ity a, de ty ka hatrazy zay no nanao an'ity, de tamin'ny andron'ny dadabeanao epibara no nataony teo, epibara. De le mamokamoka kely seza kely reny rehefa rivarivan'ny alahady, de eo ny olona mibalimbalina eo manao rehetrarehetra eo de manao fiainana eo a, tanora rehetrarehetra mirevirevy eo, de malany labera 5 gazon zany a, de malany toka zao gazon a, am'izao tsy mety tsony. Hoy ireo pasteur zara raha misy lehilahy ankiroa mba misotrosotro eo de reo manakatona ny manarivo ny andro eo a, de tsy malany afa-tsy botay anankiroa sisy, de za tena miteny anao akatony any. Akatony de mangala tolo-tsaina amin'Andriamanitra, toro-hevitra amin'Andriamanitra, manaova zavatra satria henonao tsara, ianao manomboka mampiditra hira evangelika, manomboka mihaino-toroteny, manomboka liana zava-panahy, nefa ny zavatra amidinao zavatra tsy ara-panahy. Ny zavatra ataonao fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zavatra asa tsy mamendrika. Firy moa zay tamin'ny andron'ny dadabeanao, tokantrano firy no nikorotana teo amin'io bary io. Mpivady firy nefa nisaraka vokatry nitrosa tao le rangahy de tsy nalotrosa, tsisy sakafo hoanina le vadiny tonga amin'le tononkira iny.
aza manambady mamilava ihany mivadiny de antitra tsy fidiny isan'andro zao ny janany mikoka ny ngidiny azonao mamelona ny épicerie izy le fomba fiteny ka reny zavatra rehetra mitondra ozony eo amin'ny fiainanao tian'Andriamanitra hiala ao amin'le ozony ianao de ataon'Andriamanitra tsy mandeha tsony mitoka tsy mandeha ny sigara tsy mandeha ny paraky tsy mandeha tsony io revirevy rehetra rehetra io tian'Andriamanitra ovaina maninona mora ovaina ataontsika hoe ndo ovaina PPN indray na maninona raha verina te ovaintsika an'ireny mety hoe gargotte reny indray do to zavatra tsara mame vonatra an'Andriamanitra de mba olona mitontaingana 4-4 daholo ny tonga eo ohatran'ny any amin'ny gastro pizza fa tsy olona misavritaka rehetrarehetra miaraka amin'ny toka sy ny rongony sy ny teny ratsy sy ny teny vetaveta rehetrarehetra de miaino an'io eo ianao de maloto ny sainao maloto ny fieritreretanao maloto hatramin'ny ara-pananao de normal raha ohatra ka fivelomana nataon'ny ray aman-dreninao teo aloha tamin'izy mbola nanompo sampo sy nanompo Andriamanitra hafa tsy mety aminao satria ianao mpivavaka ianao ka za te hiatso atsika amin'ny andro farany nandatsahan'Andriamanitra ny fanany amin'ny nofo rehetra ianao kristianina tsy mety mba mandray révélation tsy mety mitombo ara-panahy mpanao alléluia sy amen mpiainy fijonova volombelona fotsiny mipetraka ambony bon ambony dabilio zany mba asanao de manao fanatitra de manao mpafolo-karena de mandeha mody de miverina indray amin'ny sabotseriny de miverina indray amin'ny lahady zany mba asanao zany fotsiny fa tsy zany ny andraikitra tian'Andriamanitra ataonao tian'Andriamanitra hiakatra ianao izy manao hoe te ho vavolombeloko ao Jerosalema eran'ny Samaria Jody hatrany am-paran'ny tany ianao raha mipetraka fotsiny ambony sezy tsika ary kristianina de tsy kristianina vavolombelona mihitsy fa ianao mila miainga de mila mandeha ianao mitory filazantsara mamonjy fanan'olona zany hitahin'Andriamanitra